Ny Turtle Survival Alliance dia fikambanany iraisam-pirenena miompana tanteraka amin'ny fiarovana ny sokatra tanety. Raha teto Madagasikara dia efa nanomboka tamin'ny 14 no niaran'ny entana sy niaran'ny asa amin'ny fanjakana malagasy ny Turtle Survival Alliance. Amin'izao volana entina mankalaza ny karazan-java-manan'aina izao sy amin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny sokatra izao dia manentana ny Turtle Survival Alliance amin'ny fiarovana an'ireo biby tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ireo. Raha ny anjara asan'ny Turtle Survival Alliance eto Madagasikara dia ny fandraisana tanana an'ireo biby izay nogiazana vokatry ny trafika izay misy na eto an-toerana na any ivelany, ka dia manentana ny Turtle Survival Alliance amin'ny fiarovana an'ireo biby ireo ho antsika mpiara-miombonantoka rehetrarehetra sy ho an'ny vahoaka malagasy.